tompo zao anio izao manankambara ve ianao ka sanatria izy ka milaza hoe tsy fantatry anao miala amiko paonao meloka azo antoka ve ny finoanao feno tsara ve ny solika tandremanao tsonviriziny ty miadana fa tsy endry ampifaliana ry mpiaino ajaina tsy pijery no iara-bananao amin'ny alalan'ity fandarana ity izay mitondra ny lohateny hoe inona no marina ary mankasitraka anao indrindra mampiatrano ny tenako amin'izao fandarana izao. Nataontsika ity fandarana ity mba ahafahana mamantatra sy mijery ny marina, tsy mandiso na iza kory fa mijery kosana mikaroka ny fahamarinana tsaratsara koa. Ny fijerena zany tsy midika hoe misy ny lazaina fa diso na tahaka zany, fa itsika kosa dia hiezaka ny karoka ny fahamarinana trany, indrindra ny fahamarinana ara-baiboly. Maro mantsy ireo karazana antoko-pivavahana misy raha eto amin'izao tontolo izao ny resahana. Raha neto Madagasikara fotsiny resahantsika dia misy eo amin'ny 5telopolo eo ny karazana antoko-pivavahana na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe association culturelle, ka lasa very hevitra mahakasika ny marina ny olona na ny fahamarinana, ary ny tena mampalahelo ara dia lasa tsy mino intsony ny fahamarinana ara-baiboly na ny fahamarinana ara-pivavahana ny olona, satria naiza andianana amin'ireo karazana antoko-pivavahana ireo dia lasa miteny hoe ny anay ny marina na itsy ny marina, na misy ara mahavita miteny mihitsy hoe ity diso, ka ankehitriny tsika tsy resaka ny hoe marina sy diso fa ijery an'ilay fahamarinana amin'ny akapobeany kosa, dia avy eo ijeryntsika ny fahamarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay ho jerentsika eto. Ny fahamarinana voalohany izay ho resahantsika aloha mahakasika an'izay dia hoe ireo karazana antoko-pivavahana misy dia azontsika eritreretina fa tsy ho marina avokoa izy rehetra, ary mino fa na ianao io ara dia manaiky an'izany, tsy ireo rehetrarehetra eo dia ho marina avokoa. Nefa ihany koa tsika afaka miresaka androany fa tsy ho diso daholo koa nefa ireo rehetrarehetra ireo, fa misy marina ao. Ary izay indrindra no nahatonga antsika misarika an'saintsika androany hoe inona ny marina, afaka mandalina bebe kokoa isika hijery hoe ity zavatra ataoko ity ve ilay marina sa ilay tsy marina ara-baiboly. Tsy mbola miresaka ninitsika ary tsy miresaka anarana antoko-pivavahana ao anatin'izany, satria ny tanjontsika dia ny ahatonga ny olona tsirairay na ahatonga ny olona anankiray ho tonga ny ndanitra na ho tonga ny a Jerosalema vaovao, ka raha ireo antoko-pivavahana tsirairay ireo ve ho tonga ny a Jerosalema vaovao daholo. Zay ny fanontaniana mipetraka. Na ihany koa mety miteny hoe ireo antoko-pivavahana rehetra misy ireo ve dia tsy hisy tongany mihitsy ve ny ray amin'ireo. Dia noho izay fanontaniana mipetraka izay mahatonga antsika manao fikarohana, miaraka manao fikarohana mijery hoe inona no marina. Izany no nahatonga an'izao fandarantsika natao androany izao. Manasa antsika rehetra raha izay na iza mety olona efa nandalina ny resaka fivavahana ianao, nandalina ny resaka tontolo ara-panahy, mety mpitary-pivavahana mihitsy ianao na mpitondra fivavahana ianao no miaino androany dia andao mba hiaraka isaina sy hikaroka kely an'ity fahamarinana ity tsika, satria ny OCA toko fa 4-5 dia mamlaza na miteny amintsika hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalany, satria efa nanda fahalalana izy. Tena ilay olon'ilay Andriamanitra mihitsy, ilay olon'Andriamanitra mihitsy no ringana rehefa tsisy ny fahalalana, satria maninona mandasa ady fahalalana izy. Ary Mateo toko fa 2:27 dia miresaka na milaza tamin'ireo jiosy tamin'izany fotoana izany ka miteny hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahalalànareo ny soratra masina
na ny herin'andriamanitra zay tiatsika no mikaroka an'izany zavatra zany ao amin'ny alalan'ny soratra masina mba ho azotsika tsara ny soratra masina. Mila mikatsaka ny marina ny tsirairay. Raha hitatsika io marina io dia ozy ny soratra masina ao amin'izao mba toko favalo andiny fa 1:30 sy ny 2:30 manao hoe raha maharitra amin'ny teniko nareo dia mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo. Izay no antony mahatonga atsika manao an'izao fandarana zao. Ny tena mampatahotra mantsy ankehitriny dia ity: ny tenin'Andriamanitra mihitsy ndraindray no ho entin'ny olona na no entin'ny devoly to lasa mamitaka na mahatonga ny olona ho very na ho very any amin'ny farimrehetra afo na tsy tonga any amin'ny tanjona na lay paradisa. Dia ozytsika hoe marina ve zany, tenin'Andriamanitra ve no ho resahana dia mety ho tonga any amin'ny fahaverezana ve zany? Fa androany misarika ny sainao fa na i Satana raha tamin'ny andron'ny Adama sy Eva rehefa namitaka ny Eva dia tenin'Andriamanitra no nentiny namitahana ny Eva. Zao mantsy ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Adama tamin'ny tao amin'ny saha. Raha jerentsika ny Genesis toko 2 dia zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 2:12 sy 7:12 miteny hoe ny hazo rehetra ao amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Zay no tenin'Andriamanitra. Fa rehefa andeha hiresaka tamin'ny Eva, ny Satana na ny devoly, dia zao ny fomba nitenenany azy ao amin'ny Genesis toko 7 manomboka amin'ny 1 hoe efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra ao amin'sa. Lay tenin'Andriamanitra no entin'ny Satana ny fampiresahana tamin'ny Eva voalohany, fa nahodiny fotsiny lay tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tafiditra tao anatin'izany andao ataontsika hoe fitaka zany Eva dia resina lavony rehefa avy eo. Araka ny hita ao amin'ny Petera 2 toko 7 ny 5:12 sy ny 9:12 misy teny saropatarina atao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly, ka mila mitandrina ozy ny mpanoratra i Petera ny teny hoe mila mitandrina tsika mba ahazahoantsika tsara ny hevitra lazainy, satria misy manolana io epistily io, misy manamboatra, misy mamadika tahaka ny amadian'ny sasany ny soratra masina ihany koa. Dia hitatsika amin'izany fa ay misy mamadika io tenin'Andriamanitra io, tenin'Andriamanitra ihany no avadiky ny olona. Izay le fomba fiteny raha ataontsika amin'ny teny vahiny izy dia hoe diabolisation, zany hoe tenin'Andriamanitra ihany fa diabolisena, avadika amina hevitra Satana ny ao anatin'ilay izy, izay mahatonga fahaverezana. Ary androany tena miresaka amintsika hoe tsy izay olona rehetra manonona na miteny tenin'Andriamanitra akory dia avy amin'Andriamanitra avokoa, fa mety misy olona afaka miteny tenin'Andriamanitra fa mamery ny olona izy ao anatin'izany. Zay aloha anisan'ny zavatra tena saintsika sady ety am-piandohana. Ary hitatsika fa na ny Satana zay nakafanahan'i Jesosy ary dia tadidio tsara fa tenin'Andriamanitra ihany koa no nampiasain'ny devoly mba haninona akana fanahy an' Jesosy. Dia hitatsika tsara zany fa misy olona mety manana ny hevitra anodina ny marina ka hatonga ny olona ho very tsy ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ao moa izy ny Matteo toko 7:2 sy 7:20 any amin'ny parany any dia maro ny anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve izahay. Kanefa amin'izany fotoana izany ny tompo dia anambara amin'ireo olon'ireo izy hoe tsy mba fantatro akory anareo hatrizay miala amiko mpanomeriko. Zany hoe raha tena jerentsika ireo dia hoe olona efa mivavaka, olona efa manao fanompona, ary izy tena mieritreritra ny tenany mihitsy hoe manao fanompona ary tsara ilay fanompona ataony, na vita fahagagana maro izy, ary lay anaran'ny tompo no entiny nanaovana n'ilay fahagagana. Kanefa ny mampalahelo dia ity:
ny tompo raha tsy nalala azy akory. Mila mandinika kelitsika ary mila misaina tsara ary fantatsika ny tantarany kaina ao amin'ny Genesis toko faefatra raha vakitsika eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 eo de hoe nisy fanatitra nataon'ny Kaina na fivavahana nataon'ny Kaina. I Kaina nieritreritra fa tena fivavahana io nataony io kanjo tsy nankasitrahan'Andriamanitra lay izy satria tsy mifanaraka amin'ny hevitr'Andriamanitra na tsy mifanaraka amin'ilay fomban'Andriamanitra. Fa i Kaina mieritreritra hoe rehefa manao fivavahana na rehefa manao an'ilay fanatitra de ampy zay. Androany misarika atsika foana miteny hoe aleo mandinika sy manao famakafakana tsara tsika mba hitany marina, satria raha tsy hitatsika zany marina zany de io marina io ihany araka ny tenin'ny Ohabolana toko fa 14 ny 15 de miteny hoe ny kely saina de mino ny teny rehetra fa ny mahira-tsaina kosa mandinika ny diany. Itsika rehetrarehetra de aleo tsy miaino fotsiny ny teny rehetra fa raha izay ny ataontsika de sokajin'ny soratra masintsika na ny boky Ohabolana le boky fahendrena hoe kely saina. Fa androany misarika atsika satria isika izao de atao hoe mahira-tsaina andinika ny diany. Inona le hodiny atsika androany? Io lalana andehanantsika io ve? Io marina ve le lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay? Misy ara ireo mivavaka tena mivavaka amin'ny anjely ohatra. Jareo any amin'ny Kolosianina toko 4:17 vaky toy izao hoe aza mety ho fitahana tsy azahoanareo loka noho ny fanetretena aitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofony. Zany hoe misy ireo manao fivavahana mety mivavaka amin'ny anjely izy, mety mivavaka amin'ny zavatra hafa izy na reo zavatra efa hitany no mahatonga azy manao ny fivavahana de mety miteny izy amin'le zavatra hitany hoe naminany fa zavatra efa hita le izy. De zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aza mety ho fitahanareo tsy azahoana loka. Zany hoe na ireny karazana fivavahana zany de mety hisy fitaka le izy mba haninona tsy azahoan'ny olona an'ilay loka farany zay ny fiainana mandrakizay. Noho izany amin'ity fizarana voalohany amin'ity fandarantsika ity de misy zavatra anankiroa ny tena ho jerentsika. Ny anankiray voalohany de hoe ny fivavahana na hoe inona ny atao hoe mivavaka. De ny fizarana faharoa ao anatin'izao ihany de ho jerentsika ny karazana finoana na hoe inona marina ny atao hoe finoana. De arak'ireo ara de manasanao ho jerentsika aloha amin'izao tsika amin'ny teny vao manomboka izao ny atao hoe inona ny atao hoe fivavahana na ny atao hoe mivavaka. Inona ny atao hoe mivavaka na hoe ahoana ny atao hoe mivavaka na hoe inona ny atao hoe fivavahana? Raha jerentsika amin'ny fomba fijerin'ny olona mahitsy fotsiny le izy de hoe ny mivavaka de manompo na miresaka amin'Andriamanitra na amin'izay ataon'ny olona hoe Andriamanitra. Zany hoe rehefa miankina na manompo na miresaka amin'ny hery zay heverin'ny olona fa amboniny izy de zay ny atao hoe mivavaka. Hoy izy nasan'ny apôstôly toko 17:2 hoe ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin'ny zavatra rehetra de fatra mpivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra nareo. Raha mandinika an'ireo tenin'Andriamanitra tsika de hoe tsy salasalana mihitsy aloha ary tsy edina hevitra amin'ny fisian'Andriamanitra fa na iza olona de manaiky fa misy foana ny hery lehibe noho izy ary iny hery lehibe noho izy iny izay manomboka tompoina iankinany de azo lazaina fa iny no Andriamaniny. Andriamanitra de tsy miezaka mampiseho amin'ny olona na manam-porofo amintsika hoe misy izy na amin'ny soratra masina ara de tsy miezaka manam-porofo Andriamanitra amin'ny fihiny fa itsika olombelona kosa de efa voajanahary hiankina amin'Andriamanitra. Noho izany rehefa tsy mahita ny olona ten'Andriamanitra iankinana io tsika de tsy maintsy mitady Andriamanitra na mitady hery hafa iankinana. Izay le antsoina hoe mivavaka.
raha tamin'ny andron'ny Josoa ohatra zao rehefa ndresaka tamin'ireo zanak'Israely Josoa amin'ny Josoa 4:7 de ozy Josoa tamin'ny zanak'Israely fidinareo anio ary izay ho tompoinareo na ny Andriamanitra izay ny tompon'ny razanareo tany an-tafin'iony na ny Andriamanitry ny Amonita zany hoe misy ireo karazana Andriamanitra ny tompoin'ny olona tamin'izany fotoana zany de ozy Josoa hoe fidio fa tsy maintsy ifidy Andriamanitra na tsy maintsy hanompo Andriamanitra ny olona ary ny asan'ny apôstôly toko 7 eo amin'ny 5 misy ny tenin'Andriamanitra hoe anaovy Andriamanitra izay fitakina nataon'ny zanak'Israely koa io mba hoe anaovana Andriamanitra fatatsika tsara mihitsy ny zany fa na nisa pirenena na ny olona tsirairay avy de samy nanana ny andriamaniny daholo ny firenena Egyptianina ohatra na ny Egyptianina de manana an'ireo karazan'Andriamanitra be debeany ny anankiray fotsiny ny voalohany indrindra ao amin'ny Andriamanitry ny Egyptianina de ny Andriamanitry ny Andriamanitra ozy izy na Yamon. Misy ireo Andriamanitry ny momi, misy ireo Andriamanitry ny rivotra, misy ny Andriamanitry ny tany. Hitatsika amin'izany fa tamin'ny Egyptianina de maro ireo neverin'o Andriamanitra ireo raha vao manana hery mihoatra noho ny heriny de efa nataon'o Andriamanitra ary ny tompony ny vavahana ny fampiresahany avokoa ireny ary raha mijeriny ao anatin'ny baiboly foana tsika de hoe misy ny Andriamanitry ny Kananita, misy ny Andriamanitry ny Jebosita, misy ohatra ny Andriamanitry ny Asirianina, misy ireo Bala fomba fitenjehana Bala, misy ny Andriamanitry ny Babilonianina araky ny hitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny Andriamanitry ny Atenianina ary na itsika malagasy eto Madagasikara ara de nanana ny andriamaniny izay antsoina hoe Andriananahary na Zanahary, misy ny hoe Andriamahary masiny indrindra zany zao anisan'ny Andriamanitra ny tsika teto Madagasikara mihitsy zany ary tsy diso zany satria fatatsika tsara fa na de mbola tsy tonga teto Madagasikara ara ny finoana kristianina de efa nivavaka ny malagasy tsy hoe tonga teto Madagasikara ireo missionnaire nitorony filazantsara na nitondra ny fivavahana taty arina vo atao hoe nivavaka tamin'Andriamanitra ny malagasy fa tamin'ny fotoana mbola tsy tonga teto zany de efa nivavaka tamin'Andriamanitra ny malagasy fa ilay Andriamanitra ny malagasy mihitsy noho izany raha mijery an'izany zavatra rehetrarehetra resantsika zany tsika de hoe ny tsirairay avy de samy manaiky fa misy Andriamanitra. Ny Hebreo 1:19 de milaza fa izay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino aloha fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ny fiandohan'ny fivavahana zany de ny finoana an'Andriamanitra. Ny olana nefa de ity tsy tena mbola nahalala an'izany Andriamanitra zany ny olona amin'ny maha-olombelona atsika de tsy mety takatritsika satria tsika zany kely ilay Andriamanitra ngeza be. Ndao ane andray ohatra tsika meko ohatra nareo raha misy ny biby ataontsika hoe lehibe indrindra tahaka ny elefanta de misy ny biby kely indrindra andao ataontsika hoe parasy le kely indrindra de raha nytaninao ny parasy hoe ohatrany ahoana zany elefanta zany de tsy hainy satria kely indrindra izy ary io kely mba hitany eo amin'ny elefanta io de io ihany ny afantaran'ny elefanta. Tahaka zany ny tsy atakaratsika olombelona ny fahalebiazan'ilay Andriamanitra fa rehefa nakelezina le elefanta hitovy amin'ny habean'ny parasy de hitan'le parasy am'izay hoe ay ve ka ohatr' zao le atao hoe elefanta misy rambony misy sofongeza be de azo le parasy am'izay ohatr' zao izany indrindra mihitsy ny nahatonga ny Andriamanitra nanomboka mitady hevitra mba haninona alalantsika olombelona azy. Ny tanjona de hoe fantatritsika olombelona io Andriamanitra io. Ozy ny Galatiana 4:19 hoe fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra nareo de nanompo izay Andriamanitra tsy izy. Zany hoe rehefa tsy mbola nahalala an'Andriamanitra tsika de nanompo Andriamanitra foana fa mety Andriamanitra tsy izy le tompontsika. Fa androany tsika tena mikaroka hoe
andao ijery ary tsika hoe ahoana ny afahana mahalala an'Andriamanitra. De Jaona 7:17 miteny hoe izao ny fiainana mandrakizay de ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Raha tia fantatra tsara zay tsika de hoe andao no fantaritsika hoe ohatry ny ahoana zany Andriamanitra zany. Andao ty hevitry ty mpandinika anankiray ty no diniatsika kely. Ozy lay mpandinika anankiray hoe Andriamanitra de zava-misy ara-panahy anankiray izay manana ny maizy azy manokana, tsy miankina amina inona na inona, manana ny saina manokana ary manana ny fisehony arak'izay tiany. Io endrik'Andriamanitra izay manana ohatry hoe saina vatana fanahy maha izy azy manokana io lay tenenin'ny Genesis hoe fitovian'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Fa zay rehetrarehetra manana an'izay raha ve de azo atao hoe Andriamanitra daholo. De tsara tsika mahafantatra tsara hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe natioranyio Andriamanitra io sy ny toetranyio maha-Andriamanitra. Ahafantarantsika mijery hoe lay Andriamanitra tompoiko le Andriamanitra ivavahako ve izay sa tsy zay le Andriamanitra tompoiko sy le Andriamanitra ivavahako. Ny toetra de milaza ny mombamomba an'le izy an'lay maha-Andriamanitra, fa lay natiora kosa de mamaritra ny mandrafitra an'lay Andriamanitra. Andao jerentsika kely hoe zay hoe inona mahasamihafa le hoe toetra sy le atao hoe natiora. Meko ohatra tsika eo amin'ny resaka rano, andiniantsika azy hoe ny rano zao de H2O, zay ny formule chimique ny rano. Izany de tsy toetrany fa natiorany na mandrafitra azy. Ny tena toetran'ilay rano de hoe na izy likida, na izy solida, na izy ranoka, na mivaingana, na gazy. Ireo toetrandreo de miankina amin'ny températurany ny mahatonga an'izany. Rehefa tena mamay loatra izy de lasa hitagazio, ary raha mangatsika loatra izy de mivaingana lasa glasy, ary rehefa amina température tsotra izy de rano likida. Fa H2O izy izay no natiorany. De tahaka zany mihitsy ny toetran'Andriamanitra. Raha miresaka toetran'Andriamanitra tsika de hoe Andriamanitra de masina, Andriamanitra de marina, Andriamanitra de mahitsy, Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de mandrakizay, Andriamanitra de tsy miova, Andriamanitra de mahay zavatra rehetra, tsy mahay mandaingy, tsy manao fahadisoana, Andriamanitra manana ny hery rehetra, Andriamanitra manerana. Izany de toetran'Andriamanitra. Fa raha miresaka ny natiorany kosa sika de Andriamanitra de fanahy. Zany natioran'Andriamanitra ny mahafanahy azy, fa tsy toetran'Andriamanitra. Maninona tsika no miresaka an'izany zavatra zany tahaka zany? Satria tiatsika ho fantatra mihitsy nylay Andriamanitra no alohany anotontsika azy. Ny olombelona de manana an'ireo ampahana toetran'Andriamanitra ireo, ohatra hoe manana fahamasinana, manana fahamarinana, manana fitiavana, fa tsy tanteraka ao amin'ilay izy, manana ny ampahany fa tsy manana aminazy rehetra. Izay le hoe fananatsika endrika mitovy amin'Andriamanitra. Fa andao raha jerentsika hoe ohatry ny ahoana ilay toetran'Andriamanitra izay mamaritra betsaka ahafantarantsika ny io Andriamanitra io ahafahantsika mijery azy. Voalohany de andao jerentsika hoe ny Andriamanitra de mahalala ny zavatra rehetra, na lay antsoina amin'ny teny vahiny hoe omniscient, mahalala ny zavatra rehetra. Noho izany rehefa miresaka ny Andriamanitra io tsika de hoe Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, de mitodika mihitsy tsika mijery hoe enao ve le Andriamanitra tompoinao ve le Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra? Faharoa, manana ny hery rehetra, omnipotent izy. Le Andriamanitra tompoitsika ve le Andriamanitra manana ny hery rehetra, sa mety mbola tsy manana ny hery? Fahatelo, ny Andriamanitra tadiavintsika tompoitsika ve de le Andriamanitra manerana, na le antsoiny hoe omniprésent. Misy mantsy ny olona vao manomboka amin'ny teny hoe eto ambonin'ny tany Andriamanitra de mieritreritra izy fa tsisy Andriamanitra tsony any an-danitra. Fa raha iresaka ny omniprésent l'Andriamanitra manerana n'ilay Andriamanitra tsika de afaka miseho izy amin'ny toerana anankiray, amin'ny fotoana ray,
mifeo amin'ny rehetrarehetra zay no ma omni présent azy. Andriamanitra masina zany tena toetra n'Andriamanitra, zany fahamasinany zany. Andriamanitra tsy miova, tsy miovaova Andriamanitra. Maninona i Andriamanitra no ataontsika tsy miova? Indraindray misy olona miteny hoe tsy miova Andriamanitra de hoe tsy miova hevitra. Fa raha mamaky ny baiboly tsika de misy fotoana Andriamanitra miova hevitra. Raha andaontsika hiresaka fotsiny amin'ny tanàna Ninive izay raha nytao anatin'ny sy ny afatra nampitondraina ny Jona de hoe afaka 3 andro oravany Ninive, fa rehefa nibebaka ny mponina tao Ninive de niova hevitra Andriamanitra noho izany. Tsy zay le hitenenana an'ilay hoe tsy miova io Andriamanitra io, tsy miova mihitsy io Andriamanitra io. Satria maninona? Satria izy tsy miaina amin'ny vanim-potoana, fa itsika no miaina amin'ny vanim-potoana de lasa misy hoe fiovana. Fa Andriamanitra ny vanim-potoana zany amin'Andriamanitra tsy misy, de tsy misy an'izany fiovaovana zany amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra aminy de ohatry ny androany avokoa, ohatry ny anio avokoa. Ary Andriamanitra de mandrakizay. Io tena anisan'ny maizy azy. De ozy Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de marina sy mihitsy. Zany rehetrarehetra zany de ao anatin'ilay toetra ma-Andriamanitra daholo. Indraindray mantsitsika tsy te hanompo an'Andriamanitra fa tsy le Andriamanitra fitiavana ohatra, fa ireo rehetrarehetra ireo no maizy an'Andriamanitra izay tokony ho haitsika, ahafantaratsika sy mijery hoe io ve ilay Andriamanitra tompoko. Ka raha miresaka tsika mitodika makaty amin'ilay Andriamanitra Andriananahary na ilay Andriamanitra Zanahary izay ny tompon'ny malagasy teto taloha, hoe ilay Andriamanitra tompon'ny malagasy hoe nahafenao an'io fepetra io. Ka raha mahafenao an'io fepetra io ilay Andriamanitra tompon'ny malagasy, ilay Andriamanitra zay mandrakizay ane zany izy, inona moa no tsy diso mihitsy zany. Fa raha tsy mahafenao an'io fepetra io izy, eo tsika no manomboka mametraka fanontaniana, ary zay le mahatonga atsika mikaroka ny atao hoe fahamarinana. Hitatsika amin'izay ara fa azo lazaina na azo faritana na azo eritreretina tamin'izay fomba filazantsika teo zay ny ijerenan'ireo karazana natiora na ny toetra ma-Andriamanitra. Fa androany mitodika any amintsika androany hoe n'ity fandarana voalohany ity hoe andao ane mba jerentsika ilay fivavahana ataontsika mifanaraka amin'izay ve, de hoy itsika mandinika na mety mamaly ao anatin'izay tsika hoe tena efa mifanaraka amin'izany any fivavahako. Mety misy miteny hoe tsy mbola zany any fivavahako, ary mety misy miteny hoe tsy marina zany fa zao ny any fivavahako ny eritreretiko marina. Izay mihitsy nylay fikaroantsika n'ilay marina amin'ity fandarana ity, ary manintona ny sainao hanomboka andinika sy eritreritra an'izany. Mino fa afaka metram-panontanianao ary raha misy fanontaniana tianao apetraka mahakasika an'izany de lahara-tarobe efa hitatsika amin'ny fahitalavitra eo de afaka miantso ianao, afaka manontany vonona izahay andray ampitiavana ifampiresaka aminao, afaka mitondra fanazavana aminao. Fa ny ao arinan'ity fizarana voalohany ity de ny fizarana faharoa de iresaka tsika mahakasika ny finoana izay tsy miresaka antoko-pivavahana loatra, fa iresaka lay karazam-pinoana mihitsy izay araky ny fantatritsika teo de hoe ny fivavahana de miankina amin'Andriamanitra, miankina amin'ilay Andriamanitra ivavahany, ary ny finoana ihany koa de tena miankina amin'io lay Andriamanitra ivavahany io. Ka androany de mankasitraka anao nanaraka n'ity fandaranyity hatramin'ny farany. Mino zahay fa nanampy anao ary nitondra zavatra vaovao tao anatin'ny fomba fijerinao na ny fomba fisainanao io. Ho avy ao aoriana kely eo ny fianarantsika zavatra maro mety manitikitika ny sainao, zay ho valitsika eto amin'ity fandaranyity avokoa hoe inona ny marina. De mankasitraka atsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, misaotra anao nampiatrano anay tahiny Jesosy. Raha avy ny tompo zao anio izao, manan-kambara ve ianao, ka sanatria izy ka milaza hoe tsy fantatry anao miala amiko mbanao meloka. Azo antoka ve ny finoanao, feno tsara ve ny solika, tandremanao tsy viritsiny, ty miadala pazienza